Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous présente Zahatany. Toerana eo aloha vata fahitalavitra isika ny tokantrano any anaraka indray fandarana Zahatany. Miarahaba antsika rehetra ary dia saiko indray isika anaraka fandaharana hatramin'ny farany. Efa nentina taminao tato anatin'ny fandaharana ny mahakasika ny authenticité na ny fandraisana vahiny amin'ny alalan'ny fampiasana ny zava-misy eto toerana zany eto Madagascar. Samy anana antsika eto Madagascar moa izay authenticité izay na ny raitra na ny luxe ary azo lazaina fa tombony ho antsika malagasy satria misy ireo mpizahatany makafy an'izay authenticité izay, misy kosa misafidy an'ireny hoe raitra, toerana raitra sy ny luxe ireny. Hitsidika toeram-pisakafoana anankiray tsika izay mivoy an'izay raitra izay na luxe, izy toman'ny mpizahatany sy isika malagasy hitsidika ao aminy. Ny DZAMA COKTAIL CAFE tsy vandry no tsy diantsika no safidiana manokana moa izy ity, anehoana hoe isika malagasy ihany koa dia afaka mandray vahiny amin'ny alalan'izay luxe izay. Tsy ampiandrelanao fa andeha ny fanadihadiana, norona tsara fanadihadiana izay no manana ho anao, no anazava an'izay ao amintsika. Eto zany ny terasy Miami. Ato zany ny Paris Lounge amin'ny fitenay azy izay restaurant. Salon VIP izay London Room ny anarany. Ato ihany koa ny salon VIP faharoa izay New York Room ny anarany. Ato indray moa zany ny terasy NOSY BE. NOSY BE satria tany NOSY BE no origine ny vokatra DZAMA. Omenainy mpanjifa dia vokatra avy amin'ny vokatra avy amin'ny malagasy daholo, mazava ho azy ny crevette, ny zebu. Tonga soa eto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Loko matromatroka fa misarika fijery no abahana amin'ny fanehoana ny luxe na ny raitra eto amin'ny trano fisakafoanana DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Luxe anindray-indranan'ny Madagascar amin'ny vokatra vokarin'ny orinasa malagasy, sakafo, zava-pisotro indrindra ny toerana na ny cadre. Raha oharina amin'ny mpisakafo sy mpisotrosotro mpandeha eto isan'andro, isan-kerinandro sy isam-bolana, nandritra ny 5 taona nosokafan'ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry, dia teratany vahiny monina eto amintsika sy ny mpizahatany no mbola betsaka raha oharina amin'ny teratany malagasy. Tolotra mitovy tsy misy fiavahana fa ho an'ny rehetra nefa no omena eto. DZAMA COKTAIL CAFE, restaurant, bar, tapasy ny compagnie Vitsara izay eto hivandry ny misy azy. Raha miakatra ny stadina Larbe anao dia eo ambonimbony eo tsy tonga ary amin'ny Pilmanina fa amin'ny côté droite misy tamboho, misy sarina baobab, misy parking menamena dia io ny DZAMA COKTAIL CAFE eto hivandry. Teny mibaiko anay dia ny za malagasy satria zany izay mivohitra manavohitra ny vokatra malagasy ao anatin'ny izao restaurant anay izay avolenta izao. Dia cocktail satria manome tsiro sy hanitra amin'ireo karazana épices malagasy eto Madagascar izay avotra ao anatin'izay cocktail izay satria fanomezana lanja ny le vokatra DZAMA ao anatin'ny cocktail. Ny zava-maitso fary raha sary indrindrina na fresque no mandravaka ny zoro izay topaza maso eto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Fomba iray koa zany anehoana ny mpandalo eto ny zava-maniry namokarana ny vokatriny DZAMA, fantadaza sy mitondra voninahitra Madagascar teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Voasokajy amin'ny anaran-tanàna efatra ny ivelany miampy an'ny NOSY BE ny fiantsoana efitra fandraisana mpisakafo eto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Toerana nazon'ny DZAMA prix na fankasitrahana tamin'ny fampirantiana ny vokatra DZAMA no antony fa eo koa ny fakana fo ireo vahiny avy any ivelany mandalo eto amintsika. NOSY BE
toeram-pamokarana farsy toerana mahasarika mpizahatany voalohany eto Madagascar ka raiketina ho tononony eto amin'ny mahatoeram-piaonana sy fifaneraserana ary fanaovan-dalonana ny DZAMA COKTAIL CAFE. Izany hoe raha vao tonga eto Antananarivo ny mpizahatany ka mandalo eto dia efa afaka mitaratra ny Madagascar amin'ny tsirony sakafo ny zava-pisotro vokarina eto amintsika ary ny hakanton'ny toerana. Eto zany ny terasy Miami nanao atao anaran'ilay terasy satria isan'ny toerana nisongadinan'ny vokatra DZAMA ny any Miami noho ny amin'ireo médaille maro isan-karazany izay hitantsika eny amin'ny dokam-barotra eny amin'ny arabe isan-karazany eny. Eto amin'ny terasy Miami no hanomezana ny mpanjifa ny cocktail DZAMA COKTAIL CAFE izay misy cocktail maro atao anatin'ity carte cocktail ity izay mariako manokana fa tsy voatery misy alcool ny cocktail atao amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE fa misy ny cocktail sans alcool, misy ny cocktail avec alcool dia anjarantsika mpanjifa no misafidy izay metimety amintsika ao anatin'izay cocktail ny DZAMA COKTAIL CAFE izay. After work matetika ny teto dia ny mpiasa reraky ny asa manala avizanana sy maka fafinaretana amin'ny cocktail ny DZAMA COKTAIL CAFE. Eo ihany koa ny tanora ihany koa ny amin'ny ankabeazany tonga eto amin'ity terasy ny Miami ity mba te hiaina ihany koa ohatra ahoana ny any Miami. Mazava ho azy ihany koa fa eto amin'ny terasy Miami koa nanomezana ny fahafapohan'ny mpanjifa amin'ny tapasy ny DZAMA COKTAIL CAFE. Ary ato ny carte tapasy izay misy tapasy maro ihany koa ato anatin'ny ity carte ity izay isan'ny ankafizin'ny mpanjifa ny DZAMA COKTAIL CAFE satria ny mpanjifa ny DZAMA COKTAIL CAFE rehefa hoe wakaty amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE dia cocktail et tapasy ny dikan'izay. Ato zany ny Paris Lounge amin'ny fitenenay azy izay restaurant izay ahitantsika ihany koa hita amin'ireny décoration reny karazana musée ny Rome vokatra DZAMA hatramin'ny Andohany tamin'ny taona 2027 manomboka any amin'ny Votakely hatrany tonga aty amin'ny Rome DZAMA Prestige. Dia ato ny hanomezana an'ireo mpanjifa ny carte ny DZAMA COKTAIL CAFE izay misy entrée, plat, dessert maromaro vitsivitsy atao anatin'ity carte. Dia misy ny salon VIP izay London room ny anarany. Misy antony satria averiko foana fa any amin'ireny toerana izay raisinay anarana ato amin'ity salon VIP ity isan'ny nisongadina ny vokatra vitsara ihany koa. Dia tahaka izao zany ny endriky ny ato anatin'ity London room ity izay rehefa te aka toerana manokana ny mpanjifa dia afaka miditra amin'izao toerana izao. Ato ihany koa ny salon VIP faharoa izay New York room ny anarany izay mazava ho azy fa nanomboka tamin'ny taona 2014 dia efa nanondrana ny vokatra DZAMA tany États-Unis ny compagnie vitsara. Dia ohatr'izao ny ato anatin'ny ty salon VIP New York room ity. Ny ato amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE zany dia terasy misy ny terasy Miami izay fumeur, terasy NOSY BE non fumeur, mazava ho azy fa ny salon VIP non fumeur ary ny restaurant Paris Lounge non fumeur ihany koa. Ato indray moa zany ny terasy NOSY BE satria tany NOSY BE no origine ny vokatra DZAMA izay nahazonay ny anarana ny terasy NOSY BE. Misy ny bara NOSY BE izay hitantsika ary amin'ny farany ary dia eto ny terasy NOSY BE ny suggestion du jour no omenan'ny mpanjifa eto rehefa atoandro dia misy ny cocktail tapasy azo jifaina eto mazava ho azy. Ato amin'ny terasy NOSY BE ihany koa matetika no ikarakaranay ireo etaetan'ny mpanjifa amin'ireo after work amin'ny karazany cocktail et tapasy izay eto amin'ity toerana ity miaraka amin'ny animation, miaraka amin'izao toerana mahafinaritra izao, miaraka amin'ny zaridaina hanomezanay fahapapohan'ny client ao anatin'izay tolotranay cocktail et tapasy izay. Raha natadita isika dia tato amin'ny toerana antsoina hoe NOSY BE ity no nanaovana ny lanonam-panolorana mari-pakasitrahana an'ireo guide touristique nandray anjara tamin'ny concours meilleur guide d'État 2016 izay nokarakaraina teto amin'ny fandaharana Zahatany. Young money, young money, young money.
manana traikefa avo lenta iraisam-pirenena ny barman eto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE na barman international ka antony ahafahan'izy ireo miatrika fifaninan'ny iraisam-pirenena any ivelany isan-taona. So you should bring all your friends. I swear that to all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty. Tamin'ny volana jona teo zay DZAMA mandray anjara amina foire internationale matetika na eto an-toerana na any ivelany. Farany teo zay zao nandray anjara tamin'ny Vinexpo izay natao tany Bordeaux ary mazava ho azy izay mpiasa ato ihany no alefa makany. Mazava ho azy fa ny barman na DZAMA COKTAIL CAFE nalefa en mission tany Bordeaux nanao ny cocktail satria asa tanan'zareo, asa tanan'le barman izay hitantsika eto no mena ny client any ampitan-dranomasina any ihany koa ary mazava ho azy any ampitan-dranomasina ihany koa ny tena mankafy ny vokatra DZAMA dia mba ahafahana manome lanja an'izay ihany koa hoe malagasy manao an'io azy, malagasy ny tantana azy, malagasy ny tompony dia izay no tiana ihavoatra rehefa manao an'ireny foire international ireny zay. Cocktail Ting Big, Rouge et Noir, Madaroto Royal, Yo Vanilla and Coffee. Raha efa sendra nandalo teto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE no dia tsy vainanao intsony zany anarana cocktail zany fa andeha rahantsika ny fanomana ny abdon ny cocktail DZAMA Spring. Ity ny tena mampiavaka ny DZAMA COKTAIL CAFE Ivantrika takio rehefa tafandalo eto ianao amin'ny fotoana manaraka raha sendra ka mbola tsy nanandrany. Zay DZAMA Spring menarany cocktail misy flamme zany izy tia matetika fanaovan'ny olona pour la route moa zany filazany azy rehefa le akaiky andeha iny zareo dia tia cocktail anaty shooter kely anankiroa izy dia ny ao anatiny misy an'le couleur café sirop de menthe, un peu de whisky, classique, 52 degrés ici. Flambé ici, tena mirehatra ato dia tsy ona izy mirehatra iny le cocktail tsy mandova koa izy ity fa misy an'le montre koa dia tsy mampangatsiatsika kely any anaty any rehefa le misotro azy izy mirehatra io mihitsy no soina azy. Soina miaraka amin'ny paille izy io fa tsy hoe soina amin'izy mirehatra amin'izao io fotsiny. Les grands du quartier m'ont dit bravo. Mety ho gaga angamba ny maro amintsika raha hahafantatra manomboka izao fa tsy misotro zava-pisotro misy alcool ireo barman eto amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE Ivandry. Tsy pihina tsara fa tsy voatery misy alcool ny cocktail roso eto fa araka ny tsiro takin'ny mpanjifa miampy tapasina tsakitsaky. Tolotra mbola anindraindrana foana ny vokatra ara-tsakafo eto Madagascar hatrany zany indrindra ho an'ireo mpizahatany vahiny mandalo eto Antananarivo. Le tapasy zany raha araka ny raha amintsika malagasy dia le hoe tsakitsaky tsakitsaky zava hoe zavatra raisina amin'ny tanana tsakitsaky nefa vita amin'ny vokatra manaraka ny fienitra zany hoe tena produit fine zany zay angamba mahampita azy dia miaraka amin'le cocktail
zay ny tena anomezana le tapasy serviavana le tapasy atao amin'ny DZAMA COKTAIL. Dia misy karazany tapasy ato mazava ho azy ka araka ny teneniko teo hoe ny vokatra omena ny mpanjifa ato dia vokatra avy amin'ny vokatra avy malagasy daholo mazava ho azy, ny crevette, ny zebu, ny canard, ny magret de canard, zany rehetrarehetra zany no karakarainay amboarina atao avokarina ao anatin'ny lakozia mena ny client. Raha resaka fisakafoanana izay dia mahazaka hatramin'ny 70 couvert ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Misy boutique koa eto anehoana hatrany ireo vokatra malagasy avo lenta vokarin'ny DZAMA. Efa nahazo fankasitrahana tany amin'ny fampirantiana na faninan'ny iraisam-pirenena ny ankamaroan'izy reto noho ny hatsarany. Ato amin'ny boutique ny DZAMA COKTAIL CAFE tsika izay ahitana ireo vokatra avo lenta ny DZAMA COKTAIL CAFE ao anatin'ny compagnie Vijara izay isan'ny misongadina any ampitan-dranomasina satria nahazo ny médaille maro ary isan'izany itsongaina manokana amin'izany ity vokatra anankiray ity izay nahazo ny médaille tany Miami tamin'ny Renaissance Rome Festival tamin'ny taona 2011. Dia mazava ho azy tsy tiré no mahazo médaille araka ny nambarako teo hitantsika reny amin'ny dokam-barotra eny amin'ny arabe rehetrarehetra fa maro nahazo médaille ohatr'izany ty cuve noir ty cuve noire, cuve blanche izay hitantsika eny daholo médaille ny marika fa nahazo médaille tany ampitan-dranomasina reo vokatra DZAMA reo. Ato ihany koa ny DZAMA NOSY BE. Misy sokajy enina ny vokatra DZAMA atolotra ny mpanjifa ato amin'ny boutique ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry. Eo ny vieux rhum, misy karazany efatra ny vanilla enina, clip telo, DZAMA arrangé misy karazany 12, prestige misy karazany 9 ary carottage cabas iray. Tsy voatery eto akory ny ahitana ireo vokatry ny DZAMA ireo raha te hanandrana sy hanao voandalana ho fahatsiarovana ny Madagascar fa azo jifaina eny amin'ireo toeram-pivarotana samihafa sy grande surface ary eny amin'ny duty free. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa dia afaka tahirizina amin'ny karazana coffre ireto ny ambiny sisa tsy voasotro amin'ny tavoahangy ka azo iverenana amin'ny manaraka. Fomba fandraisana tafiditra anatin'ny fenitra iraisam-pirenena koa zany ka manaitra ireo mpizahatany foana izay mandalo eto satria tena amin'ny antsipriany ny fanarahana ny fenitra amin'ny toerana fisakafoanana toy itony eto amintsika ka tsy mahatsiaro lavitra ny tany sy toerana mahazatra azy any ivelany loatra ny vahiny. Mpizahatany vahiny izay matetika mitaky foana ny fampanarahana fenitra iraisam-pirenena na amin'ny service na amin'ny sakafo sy zava-pisotro. Get wins for that. I'm having another good year. We don't get blimps for that. Cause the game's still cold. We don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots. Toerana tsara handalovana sy tsy dina noho ny tolotra omeny sy ny kalitao raitra atolony ny restaurant DZAMA COKTAIL CAFE hivandry rehefa mandalo eto Antananarivo. Indrindra isika mpifanerasera amin'ny vahiny mpizahatany. Ny karazana mpanjifa tonga eto aminay zany ny vahiny tena tia ny vokatra atao amin'ny restaurant DZAMA COKTAIL CAFE na vahiny teratany résident io araka ny tiako tenenina ho misy ihany koa vahiny izay mandalo izay karakarain'ireo tour opérateur isan-karazany izay tonga eto aminay. Misy ihany koa mazava ho azy ny malagasy tonga na ny tanora na ny lehibe mazava ho azy tonga atao amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE ary izao toerana izao dia misarika mpizahatany ihany koa satria maro nefa mpizahatany nandalo teto aminay ary mbola manantena ihany koa izay manasa ny mpizahatany maro izay entin'ireo tour opérateur ireo mba handalo atao amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE fa tsy mena amin'ny tany any ivelany ny atao amin'ny DZAMA COKTAIL CAFE. Efa voaresaka tao anaty fanadihadiana teo ihany moa hoe tao amin'ny toerana iny no nanaovana lanonana fanolorana lokan'ireo mpandray anjara tamin'ilay fifaninanana karakaraintsika teto amin'ny fandarana Zahatany dia ny concours meilleur guide de Tana 2016. Tapitra amin'ny fandarantsika androany isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa mpiara-miasa amintsika dia eo ny Madagascar Urquoise eo ny DZAMA COKTAIL CAFE hivandry nampandrosantsika eo ihany koa Yannick Beauté mpanao ny tarisy ny taovolo ny boutique prêt à porter
porter majesty etsy Ambatonakanga na Bekanjo. Apatsivina ihany sika fa ity fandaran'ity dia afaka veritsika jerena ao amin'ny réseaux sociaux ny Zahatany, ny YouTube, ny Google Plus, ny Twitter sy ny Facebook. Fa ho antsika izay manaraka azy eto amin'ny televiziona malagasy kosa dia misy ny famerenana amin'ny alakamisy ao izao amin'ny 7 mametraka ny veloma mandrapitafa ao aminao indray tompoko ho amin'ny heriny an'ito izao. Veloma! Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage, vous a présenté Zahatany.